La 4G Batelma vous présente Ny Vavao. Nividiana entana mihoatra ny 3 fa mety eo anatin'ireo 10 tsara vitana mahazo loka ianao. Ny 24 Desambra amin'ny 1 atoandro ny fisarianao amin'ny page Facebook. Ary surprise ho an'ny ankizy avy amin'ny dadabe noelany amin'ny magazay. Dia hotoanantsika ireo kambodin'ny association ACAM amin'ny fanomezana kilalao sy akanjo. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nolotra anao ny fampalalam-baovao. Nolotra anao ny fampalalam-baovao. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit manolotra ho anao ny vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Nisy fizaram-bola teto Antananarivo androany nandritran'ny fifidianana rano fijoroana vavolombelona nataon'ireo mpifidy vaventy tafaresaka tamin'ny mpanao gazety manodidina ny ray hetsy hatramin'ny 2 hetsy ariary isan'olona ny zaraina. Nankatoavan'ny banky iraisam-pirenena omaly ny famatsiam-bola izay mitetina 50 tapitrisa dolara ho an'ny Madagasikara amatsiana ny projet de développement urbain intégré et de résilience. Zava-dehibe ny fananteterana an'io tetika asa io raha ny fanazarana azo. Lany nasipantsiana tena nevon'ny antenne merandoolona omaly ny LFI 1.24 fantsiana telo no nentin'ireo loholon'ny Madagasikara tamin'izany. Mizara fito mazava ny fipetrany raisin'ny tompony andraikitra isoroana ny lozam-pifamoivozana sy famoizana aina na ratra manodidina ny fitondrana moto. Sadionany amin'izany ny fampiasana aroloha ara-dalàna, ny fanaovana akanjo matevina sy ny fandrarana ny fitondrana zaza. Maresaka iraisam-pirenena any Frantsa miverina ny tsy fahafahana mivoaka amin'ny alina manomboka ny talata ho avy izao raha ny fanapa-kevitra andraisin'ny fitondram-panjakana any an-toerana. Anton'izany ny fitombon'ny isan'ireo voatily fa mitondra ny tsimoka aretina coronavirus. Ny aditin'ireo vetra. Filaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Fantatsika moa fa tamin'ny ity androany ity ny tanterana ny fifidianana loholona teto Madagasikara ka makasika izay fifidianana izay no bana ny ao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ny ity androany ity. Nisatarantsika an'izany dia nilamina tamin'ny ankapobeny fifidianana loholona teto Antananarivo raha nambaran'ireo tompony andraikitra. Ambony ihany koa ny tapavitrian'ireo mpifidy vaventy tamin'ny izany io ny nasaina. Nisokatra ara-potoana ireo birao fifidianana tamin'ity androany ity raha ireo birao mpifidianana nanaovana fanadihadiana ny lamina ihany koa tamin'ny ankapobeny izay sotra mpifidianana izay. Ny fifidianana aloha hatreto aloha amin'ny ankapobeny lamina. Rehefa aveo rehefa vita izay ny asan'ny ao birao mpifidianana dia afaka manolotra solotena zany ny délégué en candidat atao hoe scrutateur na mpanisa vato. Zany hoe ny délégué na candidat dia tsy mahazo manisa vato. Fa manana soloteny izy dia afaka mantanteraka an'izay fanisam-bato. Rehefa vita daholo zany ny famenona amin'ny PV sy ny feuille de déploiement dia mahazo misy destinataire daholo ireny PV ireny anisan'izany any amin'ny ACC, CENI au niveau faritra dia ny mpanara-maso fifidianana ary ny délégué ny candidat mahazo an'izay PV izay. Aorianan'izay zany izay vao makany amin'ny SRNV ny ireo vokatra ireo. Hatramin'izao ora itenenantsika izao dia nizotra ny lamina tsara sy ara-dalàna na ny mpifidy na ny observateur na ny délégué en candidat dia samy mitondra ny atota taratasy sahazazy avy ary tsy nisy olana mihitsy hatramin'izao. Ny fitaovana rehetra koa ampy tsara, ny parage sanitaire vao mahazo tsara daholo. Manodidina birao fantatsam-bato aloha ny fanaraha-maso hatramin'izao dia hita hoe misy mpitandro filaminana, misy sandarma, misy polisy ao, misy mpanara-maso isan-karazany dia hatreto aloha milamina tsara koa velanao satria misy olon-tsotra koa mba mijery sy manara-maso koa ao. Raha ny salam-pahavitrihana aloha no jerena dia azo lazaina fa mahavitrika tokoa ireo mpifidy vaventy.
azo lazaina fa milamina ny atao anatiny a milamina ny any ivelany voaja daholo ny fepetrana apetraky ny seny. Tsy niteraka fanelingelenana ho an'ireo mpifidy vaventy ireo fepetrana apetraky ny voamera mahaleo tena misahana ny fividianana. Mety tsara satria napetraka daholo ny telefona izay misy vaka tsara. Mety hitako hoe milamina mba tsy hampisy le fanelingelenana sy le mety ka. Aleo mailo foana e fa mailona. Mba hoe andeha ampilaminana sy mba hoe mangarahara. Amin'ny ankapobeny aloha dia azo atao hoe milamina ny fifidianana na hatreto. Io moa zany hoe fifidianana tsy ahafantatsaham-bato fa mizotra tsakasy sy andafana zany izay aloha. Eny e, tsy dia olana aloha fa mety hoe misy zavatra miova fotsiny amin'ilay mahazatra hoe ina moa zany ilay telefona tsy azo hoentina na mety vokatra izay, mety misy hoe fanontona saina ve ilay izy sa faninona. Araka izany ny lamina tamin'ny ankapobeny zotra-pifidianana lola no tanterahana androany. Raha ny voka-pifidianana vonjamaika voaray eto ampelantanana. Ho an'ny teto Antananarivo renivohitra isan'ny mpifidy tonga any Andatsabato 720 amin'ireo mpifidy vaventy 420. Ny IRD nahazo vato 420. Ny MMM nahazo vato 220. Ny indépendant faly tsy nitoko ary vato maty misa iray. Ho an'ny tao amin'ny distrika Anambohitra Atrimo, nisan'ny mpifidy tonga any Andatsabato 770 amin'ireo 270. Ny IRD nahazo vato 220. Ny MMM nahazo vato 420. Raha tsy nahazo vato kosa ny indépendant faly. Nisy vato maty misa iray sy vato fotsiny isa iray ihany koa tao amin'ity distrika ity. Ho an'ny tao Avaradrano mpifidy vaventy 300 tamin'ireo 220 no tonga ny fidy androany. Ny IRD nahazo vato 730. Ny MMM nahazo vato misa 40. Ny indépendant faly nahazo vato misa iray. Misa roa avokoa kosa ny fotsy sy ny vato maty. Ho an'ny tao amin'ny distrika Anatsimondrano fidy vaventy 770 tamin'ireo 900 no tonga naneno isafidy ny androany. Ny IRD nahazo vato 770. Ny MMM nahazo vato 570. Tsy nahazo vato kosa ny indépendant faly raha misa 4 ireo vato fotsy. Ireo voka-pifidianana ireo izay vonjamaika hatrany. Araka ny hitantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia nisy fizarana vola teto Antananarivo tamin'ity androany ity nandritran'ny fifidianana raha ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo mpifidy vaventy tafaresaka tamin'ny mpanao gazety manodidina ny ray hetsy hatramin'ny 2 hetsy ariary isan'olona ny zaraina tamin'izany. Hiona saina. Ankoatra ny tsindry sy ny teritery ary ny raha matahora amin'ny endriny maro samihafa nahazo ireo mpifidy vaventy ny alohany anatanterahana ity fifidianana olona ity, nisy ihany koa ny fanambazana vola androany. Iny ary tamin'ny fampiantsoana nataon'le candidat lola ny ARD taminay zany a, tamin'ny faraparan'ny propagande iny dia name taratasy ohatr'izao zareo dia fenoana le taratasy io a dia misy tapana moa ty dia rehefa tapana dia ty mijanona ty aminay zany satria name vola 250 000 izy tamin'io 50 000 francs 50 000 ariary dia avy eo a ny tenenany hoe vodiondry iny fa ny tena vatanondry rehefa tonga le fifidianana ohatr'izao zany a androany dia androany zany zareo a no ameno le tena hoe vatanondry fa hatramin'izao izy mbola tsy eto fa mety hoe arivariva ny fansambo ato any angambany a fa araka ny etsoko an'le conseil namanay teo dia hoe arivariva ny amin'ny fansambo ato andro zareo vao avy eo. Tsy mbola fantatra mihitsy le raisinareo izy dia niteny fotsiny hoe tena vatanondro izy dia rariva ny rehefa vitanareo ny anona dia mandray an'iny nareo. Tao amin'ny bureau fantatsaham-bato tsisy fahafantarana aloha taona kely ary. Tao tena hoe voto miafina dia voto miafina tanteraka mihitsy. Eny ny ankoatran'izay aloha eo ihany ny teritery isan-karazany amin'ny hoe tsy haiko hoe candidat mpanjakana ve sa hoe ahoana dia misy ihany aloha ny teritery. Misy vola hoatrolony hoe tena ondro zany le izy rehefa vita amin'ny fifidianana. Inona moa zany zay moa zany ao anatin'ny manohana ny ERD tany amin'ny filoham-pirenena miaraka ny ERD zany. Tsy fantatra aloha satria ohatrany hoe mantanterandry zareo le izy satria izy zao ny tompony izy le izy nanao antisiny ity tamin'ny
tamin'ny fampilezakevitra nataon'ny farany dia zay izany tsy mahafantatsy hoe olona izy ty fa fatafatarake mandatery izy satria izy ny zaranyity taratasy ity ary misy mivelo rano zay ataon'le olona IRD zany ny tapany ambony moa zany deo daholo le misy teboka efatra ao teboka efatra sa 5 izy zay misy an'le velo rano dia timory izy entinareo dia rehefa avy mifidinareo dia misy zay tsony hoe solom-paladisa voa ondro izy dia zay moa zany dia miandry an'izay moa zay satria zay efa avy mifidy raisina ihany ny volana zany raisina satria io zany fanomezana io tsika kristiana tsy mantafanomezana fa ianao tompony safidinao foana zany. Tao amin'ny distrika na Tsimondrano teo atokotanin'ny birao mpifidianana mihitsy no nanatanterahana izay fizaram-bola izay aritan'ireo mpanara-maso ny fifidianana. Zava-niseho teto zany tamin'ny maraina, tamin'ny tapany maraina dia misy ny fiara 4x4 gris tonga teto izay vitre fumée izay ana sénateur Pernasa izy io dia avy tao no nivoaka ilay vola dia rehefa mivoaka avy eo ilay vola dia niraisiny ben'ny tanàna anankiray dia mety n'ilay ben'ny tanàna ketsy amin'ny 4x4 fotsifotsy sy double cabine fotsifotsy avy eo zany io ben'ny tanàna io nitsinjaran'ilay vola ho an'izay conseiller avy nifidy tao anatin'izay fotoan'izay dia avy ny orana dia zay avy nifidy dia makatry amin'ny bureau district maka zavatra anaty valopy maka vola misy indray sasany avy nifidy dia maka ao anatin'ireo tomobile 4x4 sy double cabine amin'ny ankapobeny dia misy fizarana vola teto ary ben'ny tanàna anankiray no niteraterany vola isy ankizy lahy anankiray lavalava izay voalaza fa ao mpanolontsaina dia eto zany aloha izay mpanara-maso ny fifidianana samy nahita ny zavatra io niseho io daholo ny tao anatiny aloha tsy nahita izay zavatra izay ngambany fa misy nahita ihany fa izay mipetraka teto an-tokotany dia saika nahita ny daholo. Teto koa nisy ny conseiller tsy nitondra kara-panondro fa navela mifidy ihany tamin'ny maraina dia hatreto aloha zany tsy mazava amin'ny ankapobeny fifidianana fa nisy vola zaraina teto. Santionany tamin'ireo tranga teto Antananarivo ihany ireo izay nahitana ny fifidianana ny safidin'ireo mpifidy vaventy andraisana izay ho fandraisana fepetra avy amin'ireo ambaratonga mpahefana mahefa voakasika izany. Nisy ny fizarana vola sy fanomezana zavatra ho an'ireo mpifidy vaventy tamin'ity androany ity raha nambaran'ny fiarahamonim-pirenena safidy na izany azy mizotra tamin'ny mpilaminana ny fifidianana olona teto Madagasikara. Nanao ny tatitra tamin'ny fahitan'izy ireo ny zotra-pifidianana tao anatin'ireo birao fandatsaham-bato sy ny manodidina azy androany ny fiarahamonim-pirenena safidy. Nambaran'izy ireo tamin'izany fa nisy ny vola nozaraina tamin'ireo mpifidy vaventy. Ny ato amin'ny sampana farana safidy dia miezaka mamoaka n'ilay atao hoe totanisara teknika. Tsy afaka kosa izahay zany andika hoe inona ny dikan'ilay izy fa zavatra hita amin'ny mpanara-maso zany izay hoe nisy ny fizarana zavatra na vola tamin'ireo mpifidy vaventy. Sahala amin'izay koa nisy ireo nikarakara fitaterana ho an'ireo mpifidy vaventy. Mbola nisy ihany koa ireo nanao karazana ohatran'ny hoe mise au vert ho an'ireo mpifidy vaventy mialohan'ny fifidianana. Tranga zany ireo hitan'ny sampana fanaraha-maso safidy fa tsy andika an'izay antony zany izay fa ny vaovao no ampitaina. Isan'ny tatitra lehibe tamin'ny fahitan'izy ireo ny zava-nisy ny aloha sy nandritra ary aorian'izao fifidianana olona izay notanterahana izao raha ny fanazavana tompona andraikitra anivony ity fiarahamonim-pirenena safidy ity hatrany izay ho tanterahana ny talata ho avy izao. Mijanona ao anatin'ny tontolon'ny fifidianana izay hatrany isika dia ilaina ny olona amin'ny fampandehanana ny raharaha eto amin'ny firenena ho ny ben'ny tanàna Antananarivo tao aorian'ny fandatsaham-bato izay nataony teny Nanisana Gaëtan Andriatsilava. Ny maraina taony nanatanteraka ny adidy ny teny Nanisana ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra sy ireo mpanolontsainan'ny commune amin'ny maha mpifidy vaventy azy ireo. Ilaina hoy izy ny loholona ary miandry azy ireo ny firenena ankehitriny. Miandry ny sénateur tsika zao ka ny sénat tena ilaintsika
ary nieritreretan'ny président anazy hoe senamba vitsivitsy afaka manampy firenena. Androany moa zany sanina efa ny adidiny efa vita izy io ny mpanolotsaina eto amin'ny commune urbaine Antananarivo sy ny teny tanàna niara ny fidy teo. Manoloana ny filazana ireo antoko-panohitra tsy anjay anjara amin'ny fifidianana. Nanamafy ny ben'ny tanàna fa tany demokratika i Madagasikara ka izay lany amin'ny fifidianana no eken'ny rehetra. Ahoana moa ny tsisy lanjany? Demokrasia ane io, mandray anjara ianao tsara, tsy mandray anjara ianao, izay lany eo izay ny Nizotra amin'ny mpilaminana amin'ny ankapobeny ny fifidianana ololon'i Madagasikara teto Antananarivo renivohitra. Nilamina amin'ny ankapobeny mizotra ny fifidianana ololona atao amin'ny distrikta Ambatondrazaka raha nambaran'ny tompona andraikitra avy any an-toerana Tsiprinizay izay tena Abrahama Randriamanana. Nisokatra tamin'ny Anora Maraina ireo birao mpifidianana atao amin'ny distrikta Ambatondrazaka androany. Nilamina amin'ny ankapobeny ny fizotry ny fifidianana ho an'ny birao ny Ambatondrazaka raha ny fanazavana. Tena milamina be anaraka tsara naomisy ny ara-pahasalamana ny ara-pilamina ny vokariny 78 eo. Eo amin'olona 30 sisan-dasiny. Miisa 220 ireo mpifidy vaventy ao Ambatondrazaka. Etsy ankilany nisy ny trangana-tsindrina azo ny mpifidy vaventy sasany raha ny fanazavana. Hitanay sy tsapanay misy ny fizarana voly. Ny fizarana voly io izay mivoaka avy eo amin'ny gouvernorat. Ireo grands électeurs ireo rehefa voafidy dia makany dia any ny zarahan'zareo an'ilay voly. Izay ihany ny zava-miseho sy zavatra hitanay atana fanarana maso ny fizotran'ny fifidianana izay. Manao ahoana ny tsindry samihafa ve misy? Ny tsindry maro samihafa dia misy. Misy ny tsindry maro samihafa satria ny tsindry izay ataony zareo dia hoe nareo rehefa tsy maintsy mifidy fa vao tsy mifidy dia hita ao anatin'ny numéro de série ny bulletin unique ny marika an'ilay zavatra izay. Tehatra izay dia mitondra fikorontanana ho an'sain'ilay mpifidy. Mitondra fikorontanana ho an'sain'ilay mpifidy izy satria izy tena misafidiny malalaka nefa dia plus an'ilay teritery miampy an'ilay teritery sy ilay tsindry izay atao dia any ka lasa misavavetaka ny lohan'ilay mpifidy. Raha ny fizotry ny Latsabato tsy ahatratra amin'ny 10 ora hariva ny fikatonan'ny birao fandatsaham-bato ao Ambatondrazaka. Arak'izany ny roso avy hatrany tamin'ny fanisam-bato ny tompon'andraikitra tao aorian'izay. Endrasana hatreto ny vokatra vonjimaika ny an-toerana. Nizotra ampilaminana ny fanantanterahana ny fifidianana olona tany Antsirabe voalohany sy faharoa faritra Vakinakaratra. Tonga tany an-toerana ny kandida avy amin'ny antoko MMM. Kolo TV Antsirabe. Manodidina ny tamin'ny 7 maraina teo eo no tonga nitsidika ny birao mpifidianana seni teto Vakinakaratra ny kandida olona avy amin'ny antoko MMM. Andriamatoa Ndrina Rakotondrainy be. Nizotra mpilaminana raha ny fahitany ny fizotry ny fifidianana tamin'ny fotoana nandalovany teto ary efa hita tonga tsikelikely teny an-toerana avokoa ireo mpanolotsainy tanàna sy ben'ny tanàna avy amin'ny distrikta Antsirabe voalohany sy Antsirabe faharoa. Nambarany tany resadresaka fohy ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety teny an-toerana fa ny antoko MMM dia mandala tanteraka ny demokrasia ary tamin'ity fifidianana olona ity dia nifantoka bebe kokoa ny faritany Antananarivo sy Toamasina ny antoko. Matony latsaka hoy izy dia vonona ny andresy hatrany. Zavatra hitako loatra amin'izao dia mizotra ara-dalàna tsara ny fifidianana. Izay angamba aloha ny zavatra fakambarako raha nijery ny birao mpandatsaha-bato ny Antsirabe voalohany sy Antsirabe faharoa. Marina fa faritanina Antananarivo izay no nilatsaka sy ny faritaniny Tamatavy. Efa nieritreretina tsara io zavatra io, na fotsiny zavatra tiako ambara hoe ny antoko MMM antoko azy dia manana olona voafidy manerana ny nosy satria izahay nanatrika ny fifidianana tamin'ny ben'ny tanàna teo, nanaraka fifidianana tamin'ny solombavam-bahoaka. Fa ity miray mitoraka ity nifatoko an'Antananarivo izay faritanina Antananarivo satria Antananarivo renivohitra Madagasikara ary Toamasina ny avokavoka ekonomika. Izay angamba ny zavatra. Izay nge mandala tanteraka ny demokrasia. Raisiray ozy ianao eny mety ho raisiray fa ny fantatro fotsiny hoe raisiray fa izay mitaritra. Mahatonga ianao milatsaka izany dia vonona ary matoa ianao latsaka dia vonona andresy.
zay ngamba ny afaka ambarako aminareo. Ny fihekevitra olo tokana ao anatin'ny anterimeran-doolona no efa tsy nampandroso ny firenena hatramin'izay hoy hatrany izy, ary ny fiara-miasa sy ny fifanakaloza-kevitra ary ny fifampiteniana ao anatin'ny anterimera no anatsara kokoa ny fampandrosoana eto amin'ny firenena. Ny zavatra tiako ambara kosa nefa ny hoe zany anterimeran-doolona hoe firekevitra anankiray na lokotokana anankiray zay no mety maratsy ny fandehan'ny raharaha. Zay foana ny zavatra nitranga teto amin'ny firenena ary fantatritsika inona ny zavatra nitoy an'izay tsy nitondra fampandrosoana na fampivoaran'ny firenena misy zay zavatra. Ny fiara-miasa nge tokony voamaika matsara satria ny anterimeran-doolona dia androm-panjakana tokony paritahany hevitra rehetra samihafa. Voamaika izay anatsara satria menany everiko hoe rehefa fampidinika rehefa fanakalo hevitra matsaratsara kokoa ny demokrasia sy ny fampandrosoana. Tsy hitako izay hoe tokony haharatsy ny fandehan'ny raharaha ao anivon'ny anterimeran-doolona. Nilalamana ihany koa tamin'ny ankapobean'ny fifidianana atao Tomasina voalohany sy faharoa raha ny vokatra vonjomaika mitarika ny kandida avy amin'ny IRD Gaidon Andratsilava. Taoriny ny fifidianana niroso avy hatrany tamin'ny fanisam-bato ny tao Tomasina voalohany sy ny faharoa. Raha ny vokatra vonjomaika distrika Tomasina voalohany mpifidy vavety voasoratra anarana misy 20, tonga ny fidy 5, tsy tonga ny fidy misy 5. Kandida larana voalohany MMM nahazo vato 5. Kandida larana faharoa tsy miankina nahazo vato 8. Kandida larana fahatelo IRD nahazo vato 10. Ho an'ny distrika ny Tomasina faharoa mpifidy vavety voasoratra anarana 20 tonga ny fidy 20, tsy tonga ny fidy ny 4. Nitarika ihany koa ny kandida IRD. Dia hitantsika teo moa zany fa hatramin'ny fanisambato dia nilamina ny fanisambato. Karaha ny zavatra hita tato moa zany dia ny MMM zany nahazo isa 570, ny indépendant nahazo 1, ary ny IRD zany na isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina nahazo isa 80, vato fotsy moa zany 2. Ka dia nilamina somatsara ny teto amin'ny biro-pifidianana Tomasina faharoa tombo. Ny amaranantsika ny tontolon'ny fifidianana kosa indray ary dia ndao ary hoarahantsika ny vokatra vonjomaika eraky Madagasikara amin'izay fifidianana loholona izay ndao ary. Tahaka izao ny voka-pifidianana vonjomaika voaray eto am-pelantanana amin'izao ora izao. Ho an'ny eto amin'ny faritanina Antananarivo nahatratra 1,2 ny tapavitrian'ny mpifidy. Ny IRD nahazo ny salanisa 13,770 ny MMM nahazo salanisa 4,750 ary ny indépendant nahazo 4,720. Izany hoe manana toerana iray avy eny anivon'ny anterimeran-doolona hatreto ny avy amin'ny IRD sy ny antoko malagasy miara-miainga. Ao amin'ny faritanina Antsiranana nahatratra 7,700 ny tapavitriana. Ny IRD nahazo ny salanisa 13,170. Ny MMM nahazo 5,470 raha ray 1,170 ny avy amin'ny antoko tsy miankina. Izany hoe nanao podro ny IRD tao amin'ny faritanina Antsiranana. Ho an'ny faritan'ny Fianarantsoa 5,900 ny tapavitrian'ny mpifidy. Ny IRD nahazo ny salanisa 2,720 na ray ny indépendant 5,770. Izany hoe raha itarimarika io manao podro ihany koa ny IRD. Ny tao amin'ny faritan'ny Mahajanga nahatratra 4,100 ny tapavitriana. Ny IRD izay kandida tokana nahazo ny salanisa 100. Izany hoe ity kandida tokana avy amin'ny IRD ity dia nanao podro tao amin'ity faritany ity. Ho an'ny faritan'ny Tomasina nahatratra 5,720 ny tapavitriana. Nahazo ny salanisa 2,15,720 ny avy amin'ny IRD. Ny antoko malagasy miara-miainga nahazo 9,720 ary 4,2,720 ny avy amin'ny antoko tsy miankina. Izany hoe manana toerana iray avy eny anivon'ny anterimeran-doolona hatreto ny IRD sy ny antoko malagasy miara-miainga. Farany amin'ny faritan'ny Toliara nahatratra 5,720 ny tapavitriana. Ny IRD nahazo ny salanisa 3,720 raha 4,720 ny avy amin'ny VMM. Izany hoe nanao podro ihany koa ny avy amin'ny IRD tao amin'ny faritan'ny Toliara.
ireo valim-pifidianana ireo izay marihana fa voka-pifidianana vonjy maika hatrany. Lafa mavao hafa tanteraka kosa indray dia miroso amin'ny tsaratsara kokoa hatrany orinasa Telma hanomezana fahafampo an'ireo mpanjifa. Maro araka izany ny tolotra vaovao omen'izy ireo. Nancy Prézère. Tongassou à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous accueillir chez nous, chez Telma, aujourd'hui. Cette année 2020 a été très particulière, car elle a été digitale partout dans le monde. Nous saluons particulièrement la façon dont vous, chers clients, vous êtes adaptés à ce nouveau mode de vie pendant la pandémie de Covid-19. Vous avez opté pour le télétravail, pour l'e-éducation, l'e-médecine et bien d'autres usages digitaux. Vous avez prouvé la nature essentielle des télécommunications, nous connecter et nous unir malgré la distance. Nous l'avons d'ailleurs évoqué pour la célébration des 60 années d'indépendance de Madagascar. Malagas, Mirain, Manjes ni Elane Latan. Sachez que c'est vous qui nous inspirez chaque jour et que c'est pour vous que nous innovons. Que cela soit à travers nos infrastructures, nos produits ou encore nos offres. Pour vous, nous avons développé le premier réseau commercial 5G en Afrique. Pour vous, nous avons amené cette année un nouveau câble sous-marin, le câble Métis, pour connecter encore mieux Madagascar au reste du monde. Chez Telma, nous nous sommes fixés comme mission de faire de chaque Malagas un citoyen du monde digital, en offrant l'accès aux meilleures des nouvelles technologies. Plus encore, en tant qu'entreprise citoyenne et éco-responsable, Telma fait rimer digital et écologie. Aujourd'hui, Telma s'engage à vos côtés pour la reforestation de Madagascar. Nous avons la fibre verte dans notre ADN et nous allons transmettre cette fibre à nos clients. Avec notre partenaire Bondi, Telma s'est engagé à planter un arbre pour chaque téléphone vendu. Et pour accompagner cette nouvelle expérience digitale et écologique, nous avons à cœur de vous proposer une large gamme de téléphones et de smartphones de dernière génération. Nous sommes heureux aujourd'hui de vous dévoiler la nouvelle gamme de téléphones et de smartphones de Telma, la gamme Max, pour vous donner un max d'expérience digitale et écologique. Tongassou à la gamme Max. Commençons avec le Telma Legend Max. Depuis des années, la gamme Legend répond aux besoins de millions de Malagasy, avec des téléphones abordables, résistants et extrêmement maniables. Avec le Telma Legend Max, Telma a intégré un concept de big batterie, mais aussi le vibreur, la radio FM, l'écran couleur avec un prix défiant toute concurrence. Retrouvez le Telma Legend Max dès demain en Telma Shop à 39 000 arrières seulement. Avec l'achat d'un Telma Legend Max, vous plantez un arbre à Madagascar. Nous avons ensuite notre gamme de téléphones intelligents, le Telma Wikif Max. Depuis 2019, Telma propose à Madagascar un modèle de téléphone révolutionnaire, abordable et muni de touches, avec la propriété d'un smartphone. Grâce au système d'exploitation KaiOS, en partenariat avec Google, les utilisateurs des téléphones Wikif ont la possibilité d'utiliser les services Google tels que Google Assistant, YouTube, Google Maps, Gmail, mais aussi les services Facebook et WhatsApp. Comme les smartphones, ils peuvent aussi installer des applications à partir du magasin d'applications Keystore. De nouvelles applications sont disponibles tous les jours. Cette année, Telma fait encore plus évoluer ses téléphones et vous offre le Telma Wikif Max. Compatible avec la 4G, avec un écran couleur encore plus grand et le partage de connexion en Wi-Fi. La version 3G sera aussi bientôt disponible. Vous allez kiffer un max avec le Wikif Max disponible dès demain en Telma Shop à 79 000 arrières seulement. Et maintenant, nous sommes heureux de vous présenter un maximum d'innovations sur nos smartphones Telma. En 2017, Telma a lancé sur le marché le Telma Fil. Premier du nom, avec un écran de 4 pouces, il a fait le bonheur de centaines de milliers de Malagasy. 3 ans plus tard, nous sommes fiers de vous présenter une version ultra améliorée, Telma iFil Max. Son écran plus grand de 5 pouces et plus fluide lui confère une très bonne maniabilité et facilité de prise en main. Ce smartphone fonctionne sous Android 10 et possède une intelligence artificielle dans son appareil photo frontal pour capturer vos meilleurs moments. Par ailleurs, une grande nouveauté, le dernier né de la gamme Fil est doté d'une connectivité 4G pour profiter du réseau 4G numéro 1 partout à Madagascar. À 129 000 TTC seulement, c'est sans conteste le seul vrai
smartphone 4G le plus abordable du marché. Cette fois, nous vous présentons le Telma F1 Max. Les clients Telma ont pu profiter de la gamme F1 dès 2015, une gamme célèbre pour ses écrans larges. Pour Noël, voici la nouvelle version, le Telma F1 Max. De quoi satisfaire les plus technophiles. Vous voulez plus d'autonomie? Nous avons opté pour une batterie de 4000 mAh. Vous voulez de meilleures photos? Nous avons installé une intelligence artificielle dans l'appareil photo avec un flash frontal pour capturer au max vos moments extraordinaires. Vous voulez plus de sécurité? Nous avons le déverrouillage par empreinte digitale, mais aussi la reconnaissance faciale. Le tout disponible seulement à 189 000 arrière TTC. Et enfin, pour célébrer dignement ces fêtes de fin d'année, vous en avez rêvé. Telma l'a fait en exclusivité et pour la première fois à Madagascar. Pour la souscription à la fibre Telma à très haut débit, vous pouvez bénéficier d'une Smart TV dernier cri pour 249 000 arrières supplémentaires seulement. Une télé avec un grand écran de 40 pouces, intégrant toutes les fonctionnalités dont vous rêviez. Android TV avec Netflix, YouTube, Amazon Prime, Facebook. Venez vite en Telma Shop souscrire au vrai haut débit et avoir votre propre Smart TV. Dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Chers amis, chers clients, nous vous donnons rendez-vous dès demain dans le Telma Shop le plus proche pour un max d'expérience digitale et contribuer au reboisement de Madagascar. Mirari fête Sambatch, Antsika Diab, Alefa Barea, Alefa Telma, Safidik Maitsu Malagas. Tahaka mahazatra tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika melohany idirantsika ny tapany faharoa ny vaovao reva avy eo. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Yellow Facebook Baka. Likez, commentez, publiez, partagez. Yellow Facebook Baka. 1 giga APSN en ftonare. En vidin qui mangiatoare armunza. Sindi uni 10 322 étoile 65 dièse. Lame bic, marante, tsy mety arafesina, mateza. Bic, isan'andro. Manoloana ny fisaka ny sehatry ny fizahantany indray, Madagasikara dia mametraka fepetra ara-pahasalamana entitra mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena avy amin'ny OMS ho fiarovana mahomby manoloana ny COVID-19. Mba ho antoky ny fivahinianana mahafinaritra sy ampitoniana dia ny entanina ampisehatra matianina amin'ny fizahantany ametraka fepetra entitra. Ny fampianaran'ireo fietsika sy fepetra fisorohana mandritra ny fivahinianana dia hitanao amin'ny site madagascar-tourisme.com/protocole d'hygiène. Tonga avy mitsidika ireo zavaboary sy ireo arena ara-kolontsaina misy eto Madagasikara. Ndao iara-entana noana ny fizahantany mitsinjo ny fahasalamana. Tsy dio ihany koa ny bonplantourisme-madagascar.com ahitan'ireo tolotra fialan-tsasatra misy fihenam-bidy marobe. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Jerusalem. Tsy fahita teto Madagasikara
mitohy hatrany ny tolotra ataon'ny cut and brush na lahy na vavy na ankizy dia samy R9 no manapa-bolo. Misy ihany koa ny tolotra grand salon, coiffure, manicure, pédicure, soins du visage sy ny maro hafa koa. Tonga fa manjifa ny tolotra omeny cut and brush fa ekipa Matiana no handray ianao ao. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiwi. Miditra amin'ny tapany faharoan'ny vaovao izay isika. Nankatoavan'ny banky iraisam-pirenena omaly ny famatsiana vola izay mitetina 10 tapitrisa dolara ho an'ny Madagasikara amatsiana tetika asa produire zava-dehibe ny fanateterana ity tetika asa ity raha ny fanazavana azo miantarandriana io. Omaly nankatoavan'ny banky iraisam-pirenena ny fisitrahan'ny Madagasikara vola mitentina 10 tapitrisa dolara avy amin'ny IDEA ny Association Internationale de Développement entina anohizana ny fanatanterana ny tetika asa produire na ny projet de développement urbain intégré de résilience ity famatsim-bola ity. Tafiditra amin'ny plan d'urgence multisectoriel napetraky ny fitondram-panjakana manoloana ny fiatrehana ny fiatrekan'ny fisian'ny Covid-19 eto amin'ny firenena ny fanohizana ny fanatanterana ny tetika asa. Tamin'ny 13 tapitrisa dolara ny tedavana famatsim-bola izay entina natanterana tetika asa misa 3 ny tetika asa produire ny iray amin'izy ireo. Ny 10 tapitrisa dolara amin'ny vola entina namafisana ny sehatry ny fiahina ara-tsosialy ary ny 10 tapitrisa dolara entina natanterana ny ampany amin'ny plan d'intervention d'urgence ny commune Renivohitra Antananarivo. Ny tetika asa produire izay tondrosain'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fanajariana an-tany sy ny asa vaventy miompana amin'ny fanatsarana ny fiainana amin'ny toeram-ponenana sy ny tontolo iainan'ny mponina amin'ny fatra marefo ny tetika asa. Eo ihany koa ny fisorohana ny tondra-drano. Asa lehibe tanterahina amin'izany ny curage ny canal C3 na ny fanesorana ny fotaka amin'izany, ny fanatsarana sy fanavaozana ity canal ity ary ny fanesorana ireo olona eny amin'ny sisin'izany. Amin'izao fotoana izao efa miroso amin'ny fikarakarana ny fanonerana ireo olona voakasiky ny famindrana ny fitondram-panjakana. Ankoatr'izay, misy ihany koa ny fanampiana ny commune Renivohitra Antananarivo sy ny manodidina amin'ny lafiny fahadiovana sy fanadiovana amin'ny alalan'ny tetika asa. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia tsy azo atao intsony no mitsabo any an-trano ireo vao marina fa mitondra ny Covid-19 raha ny fanazavana azo. Tenenivon'ny ministeran'ny fahasalamana tamin'ity androany ity. Michel Arararjona. Saika ireo marary ny Covid-19 fa sempotra no manatona ny tompo-pahasalamana amin'izao raha ny fanazavana azo androany teny amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Manomboka izao arak'izany dia tsy azo atao intsony ny mitsabo any an-trano ireo vao marina fa mitondra ny Covid-19. Vantany voafantatra fa mitondra izany ny fijanonana eny amin'ny tompo-pahasalamana no atao. Pozitif amin'izay, tsy alao ve tonga dia mijanona eo amin'ny hôpitaly fa inona ny tranga amin'izao amin'izao fotoana izao. Misy an'ireo olona izay mitsabo tena ny an-trano efa tena sempotra be izy vao mihazakazaka eny amin'ny hôpitaly dia tonga amin'ilay hoe ka grave no raisina eny amin'ny hôpitaly dia za dia miteny aminareo fa ny dokotera akory tsy hodifaty ireo olona mitsabo manome toromarika fa Andriamanitra ny tompony aina saingy izao azo atao tsara mihitsy ny mitsabo tena dia izay no mahatonga anay eto ministera hoe aza manao dokotera tena aza manaiky tsabona any tokantrano tsony amin'izao fotoana izao fa manatona tompo-pahasalamana na mbola hoe mikokoaka kely fotsiny azy mafana hoditra fotsiny fa fantatra fa coronavirus aleo mijanona eny amin'ny hôpitaly tompoko. Etsy ankilany nanamafy androany ny tompona andraikitra anivon'ny ministeran'ny fahasalamana fa tsy misy deuxième vague ny Covid-19 eto Madagasikara saingy mbola mitohy ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana rehetra. Dia efa misy ny andro deuxième vague
io tsy resaka hoe baccalauréat de deuxième session de mba ilainy zany fa tsy ilayntsika zany deuxième vague zany fa zany deuxième vague zany tsisy eto Madagasikara atreto aloha fa nitrangana covid-19 mbola misy tonga eny amin'ny hôpitaly tompoko ary zay natonga ny teny hoe aza miandro sepitra be vao mandeha misy tsirairay tonga eny de efa ka grave izy vao tonga mitaraina reny mpitsabo andao mba hiara-entany resitsika io raha miara-mientantsika ajao tsara ilay fepetra sakana. Arak'izany, mbola misy ny Covid-19 eto Madagasikara. Tsy maintsy hajaina ireo fepetra ara-pahasalamana entina misoroka ny fiparian'ny Covid-19 ary tsy maintsy hanaovana ny arovava orina. Lany nasipantsiana teny nivony anteny merandolona omaly ny LFI 1.24 fa nitsiana 3 no nentin'ny lolon'ny Madagasikara tamin'izany miantarandriana. Fa nitsiana 3 no nentin'ireo lolon'ny Madagasikara tamin'ny volavolan-dalàna lahatra na fa 24 tamin'ny 30 oktobra 2020 momba ny lalàna amin'ny fentedi-bola-panjakana ho amin'ny taona 2020 izay lanina sy mpanitsina teo anivon'ny anteny merandolona omaly. Ny fampiakarana ho 20% ny TVA alaina amin'ny entona fandrihitra na gaz izay 500 nanaovan'izany eo amin'ny volavolan-dalàna io. Fa nenana ny vola entiny anteny merandolona hiasa ao amin'ny taona 2020 entina menona ny vola azo amin'ny fampiakarana ny TVA ny entona fandrihitra anampina ny vola anaovana ny vaksiny ny reny bevoka sy ny zaza. Fanoratana ny provision sur opération d'investissement ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola any amin'ny sorabolan'ny ministeran'ny fambolena fiompiana ary ny jona mba hanamafisana ny fanatsarana ny vokabary sy ireo industrialisation manodidina ny resaka vary eto amin'ny firenena. Nambaran'ny filohan'ny anteny merandolona fa nanisy aza ny fandaniana izany. Miandry ny fepetra avy amin'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola izy ireo vao andany ny volavolan-dalàna heverina tsy laharam-pameana. Maintsy lalàna momba ny teti-bola-panjakana iny dia tsy maintsy mivory zay na inona tsy niova mihitsy zavatra nitranga tato akory finefatra amin'ny voalohany zany efa fantatra fa tsy maintsy efa tonga fotoana fa zay nefa nampiseho fahavolona foana manova ny programme anazy zay manova ny ordre du jour zay satria miovaova foana ilay avany misy lalàna vaovao tonga sy ny sisa dia mamiandry kosa zay ny vateny avy any amin'ny premier ministre sy ny ministre ny finance. Ankoatra ireo nisy ihany koa ireo rekomandation natolotra izy ireo amin'ny lafiny famolavolana ny lalàna amin'ny feny fitantanam-bola-panjakana tahaka ny fijerena ny politika kampeny momba ny fomba fitantanana mitovy ny faritra, ny fanenana ny tedi-bola natokana ho an'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena mba hanampiana ny tedi-bolan'ny ministeran'ny fahasalamana sy ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny jona. Eo amin'ny lafiny fandoava-ketra, nambaran'izy ireo fa tokony hisy ny fampiatoana vonjimaika ny fakana ireo hetra ho an'ny ireo mpisehatra amin'ny fizahantany, famitombona ny isan'ny mpiasa misahana ny fahasalamana, fanohanana ara-bola ny sekoly tsy miankina, fampiakarana ny RPI ny famatsiana ara-bola ny tetikasa momba ny fambolena na ny ressources propres internes, famaritana ny tedi-bola natokana ho an'ny fifidianana izay any amin'ny CENI. Noho ny fisian'ny valanaretina coronavirus dia nienina ny fanafarana entana izay ekina ny fampidiram-bola mpanjakana hoy ny teo anivon'ny faditseranana ny antsipirin'izay setiny Gaëtan Andriatsila. Miankina amin'ny fanafarana entana ny fampidiram-bola mpanjakana ao amin'ny faditseranana. Nisy fiantraikany lehibe tamin'io fampidiram-bola mpanjakana io ny fisian'ny valanaretina Covid-19. Ny volana Aprily hatramin'ny volana Oktobra lasa teo niena ny fanafarana entana teto Madagasikara. Ny fidinan'ny fanafarana entana dia eo amin'ny 200,000 raha ohatra ka amin'ny entana izay manana aba 10,000 droit de douane zany. Dia eo amin'ny 20,000 izy raha ohatra ka entana 40,000 azafady. Raha ohatra ka entana afarana manana taha 10,000. Ny entana manana droit de douane de 20% kosa taha 20,000 dia nidina 5,20,000. Ary ny fanafarana solika tanatin'ny periode io dia nidina ampahany 50,000 ny fidinany. Zay zany no ahafahantsika mamisavisa hoe ngeza dia ngeza ny impact ny Covid-19 tamin'ny faditseranana tamin'ny fanafarana entana. Ny taremarika nisy zany faramparany teo dia raha ohatra ka ny prévision LFI ny resahako amin'ny 3,000 milliards iny dia nidina any amin'ny 24-27%. Zay zany ny fidinany. Izana ho atsaraina hatrany zany ny taona 2020
miankina amin'ny fifehezana na tsy ny valanaretina. 7 sy 6 sy 2 lavitrisy ariary izany hoe 2869 milliards d'ariary zany ny eritreretina ny vola amidirina atao amin'ny fahatseranana. Somary ambitieux ihany ao zay ny araky ny resako teo satria mbola tsy fantatra ny zavatra ho isy amin'ny taona ho avy io fa ny eritreretina moa zany ary ny vinavina dia tsy ho isy confinement ntsony ary mba hiena ny impact ny Covid isokatra ny frontière ny serasera ny famoivizana anabakabaka isokatra ny fiainana koa iverina fiainana andavanandro dia mba hafana manatsara ary ny ratsika malala fa ny taux de croissance zany dia napetraka ho 4 faingo enina amin'ny taona ho avy io dia zay zany no tokony hanatsara ny fampidiram-bolam-panjakana. Ao anatin'ny fankalazana ny faharoanjato taona nisiny teto amin'ny tany sy ny firenena ny fahatseranana. Tafiditra anatin'izany ny fifanakalozana amin'ireo sehatra mifandray amin'ny fahatseranana. Lohahevitra 3 tamin'ity androany ity no nisafidiana tao anatin'izay fifanakalozana izay. Ny kolikoly sy ny tamberina andraikitra, ny toeran'ny fahatseranana eo amin'ny fampandrosoana ny firenena ary ny toerana misy ny vehivavy eo amin'ny fahatseranana. Tontolon'ny fifamoivozana kosa indray dia mizara 7 mazava mifepetra izay niraisin'ny tompony andraikitra izay soroana ny loza fifamoivozana sy famoizana aina na ratra manodidina ny fitondrana moto. Yves Richard. Alotsy ara-dalàna fanaovana gant, akanjo matevina sy kiraro voatokana ary fitondrana zaza moto santionany amin'ny fipetra isoroana ny lozan'ny mpifamoivozana indrindra ny famoizana aina sy ratra azo avy amin'ny tsy fanarahan-dalàna manodidina ny fampiasana moto hotsirihana manomboka izao. Miara-misalaha amin'ny ministera ny fitaterana amin'izay mipitandro ny filaminana. Miampy ny fitsirihana ny antota taratasy zany ho an'ny commune Antananarivo renivohitra. Le vinety zany tsy ho hitantsika fotsiny any anatin'ny fampiarasana moto fa tena ho apposena amin'le moto. Iny ny ahafantarana eny amin'ny arabe eny hoe ara-dalàna ty moto ty, ndo vinety ara-dalàna ty moto ty, ankoatran'ny contrôle na papier. Faharoa manaraka an'izay ny fanajana fipetra rehetrarehetra satria fantatratsika tsara ny antony mahatonga an'le accident be da be raha resaka fifamoivozana amresana dia ny tsy fanajana lalàna amin'ny fifamoivozana. Ny faharoa ny tsy fanajana ny fiarovatena tokony ho ananan'le mpitondra moto. Aorian'ny fanintanana izay efa natomboka ambolana maro manomboka ny taona ho avy no hiamafy ny fitsirihana momba izay raha ny eto Antananarivo renivohitra. Isan'ny hotohizana hatrany ankilan'ny fanaraha-maso mpitondra taxi moto izay mbola tsy eken'ny tanàna n'Antananarivo amin'izao fotoana izao. Ny taxi moto moa zany tena araka ny efa nolazaina ambenimbeny dia ny commune urbaine d'Antananarivo dia tena tsy mbola manaiky ny fisinina taxi moto ary mbola hitohy atsoatsy ny opération mahakasika an'izany satria taorian'le opération ngezabe nataonay teo iny dia hita sy tazana fa misy ny tsitokotoko indray etsy sy aroa izay mbola iverenanay ary mbola hotohizanay mandrapa tonga amin'ny faran'ny taona zany opération zany satria mila mananja ny ara-dalàna. Aoka ny moto ara-dalàna sy ny manana fahazoan-dalana ara-dalàna ny circule eto anivon'ny commune urbaine d'Antananarivo. Ankoatra ny fampanajana ny fipetra isan'ny tokony, isany koa anomboka ny taona ho avy ny fanomezana fiofanana ny mpitondra moto mahakasika ny lalàna mifeny fifamoivoizana mialoha ny hanomezana azy ireo ny vinette. Tanjony hetsika samihafa ny ampanarahan-dalàna ny rehetra mifamezivezy ampihenana ny lozan'ny mpifamoivoizana mahazo vahana eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. No tanterahana androany teny Mazoarivo ny fifandraisana ireo fanampinana avy amin'ny gouvernement tasino entina anatevenana ny ady amin'ny kere fanampanazavana. Makasitraka azy sy misaotra azy isika noho n'izao fihetsika zao ny ministre ny rano moa fantatrareo fa dia ministre ny miay ny anatsimo ary ny ataotsika dia amin'ny alalan'ny BNGRC moa tondratsika azy anatsimo dia misy raha teo ny CCOK anatsimo izay hitantana amin'ireo dia alefa any amin'ny tena milage santionany fotsiny ty santionany fotsiny fa
misy camion anankiroa be zao ny fanampiana avy amin'izareo ka dia mankasitraka ny ambassadeur atsika ny amin'izany rehetrarehetra zany dia mankasitraka ny gouvernement sinoa ihany koa. Tontolon'ny fanabeazana kosa indray dia orafetina ary apetraka eto Madagasikara ny stratégie nationale de développement de la petite enfance tanjona ny anatsarana ny fanabeazana ny zaza hatramin'ny fahavalo taonany. Yves Richard. Tsy araka ny tokony ho izy ny fanabeazana fa naramaso ny fitazaina azony 5,7 ny zaza hatramin'ny fahavalo taona ny eto Madagasikara araka ny antotanisany taona 2012. Zava-dehibe amin'ny fampivelarana ny maha-olona indrindra ny ara-tsaina sy ara-batana ankilan'izay araka ny fikarohana samihafa. Maro ihany koa ny tombony azo amin'ny fanamafisana ny fanabeazana ny zaza anatin'io salan-taona io indrindra amin'ny lafin'ny fampandrosoana. Amin'ny firenena mandroso le hoe capital humain na hoe le maha-olona ny olona iny raha ataoko hoe tsorina ohatran'izay filazana azy no 70 isan-jato ny harenan'ilay firenena. Zany hoe ireo no kolokoloina hatrany amin'ny fironan zaza any am-boka ka mandra-pahatonga ny entaona ohatra ny Rwanda teo zao hatramin'ny entaona ny azy le hoe petite enfance fa ny antsika hatramin'ny 9 taona ireny zany no kolokoloina hatrany dia ireny zaza ireny no hivelatra lasa ho avy ny firenena satria tsara ny fanomanana ny ao amin'ny sainy ao ny cerveau sy ny ara-batana sy ny lafiny rehetra. Isan'ny nanamafy izay tsy fahatomombana ny fitazaina ny zaza hatramin'ny fahavalo taonan'izay ny UNICEF mampivarahontsana ny tarehimarika mahakasika ny fanazavana. Mahery ny 4 alina ohatra ny zaza latsaky ny 5 taona maty isan-taona. 5,7 isan-jato ny mahazo fanabeazana ambaratonga fototra ary zaza ray amin'ny 4 no mahazo tantsoroka araka ny tokony ho izy. Teboka maro araka izany no jerena anatin'ny fametrahana ny drafitra-asa-pirenena ho an'ny fampivelarana ny zaza. Le gouvernement avec l'appui drafitra maro lafy no apetraky ny fitondram-panjakana miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka. Tanjon'izany ny isitrahan'ny zaza tsirairay ny fanabeazana, ny fahasalamana, ny fanomezana sakafo ara-dalàna, ny fiarovana sy ny tantsoroka ilainy amin'ny sehatra rehetra. Zavatra maro ankilany no takian'izay. Isan'izany ny fahazoana ny antotam-baovao momba ny zava-misy marina, indrindra ny amin'ireo faritra lavitra andrina. Ilaina fahaiza-mitantana ihany koa ny mahakasika io, ary andrasana ny fiarah-mientan'ny ministera rehetra anatin'izay ho fanatratrarana ny fanambin'ny filohan'ny repoblika. de Monsieur le Président dans le plan d'émergence. Androany no tontosa tetsy alarobia ny atrikasa nandraisana ny hevitry ny mpisehatra isan'ny tokony momba izay. Nisy ihany koa ny fifanaovantsy ny mpiara-miasa ho fametrahana izany, izay ny arahany teo anivon'ny primatura, ireo ministera voakasika sy ny ofisym-pirenena momba ny fanjarian-tsakafo. Ny mahakasika ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo indray nentina aminao anatin'ity fanadidinana manaraka ity. Miantarandrena. Nivoaka tamin'ity androany ity ny laharana 770 ny Madagasikara Matin Hebdo ho an'ny 12 ka hatramin'ny 17 Desambra 2024 amin'ny vidiny 100 ariary. Lohateny lehibe amin'izany, lutte contre la malnutrition, un combat de longue haleine pour la professeure Volotina Anta, amin'ny pejy fahatelo no ahitana an'izay. 100 ans de la CCIA, Madagascar récompense ses capitaines d'industrie. Amin'ny pejy fahaefatra kosa no ahitantsika mikasika an'izay. Amin'ny pejy faharoa ny ahitantsika ny hoe favoritisme, blanchiment de capitaux, enrichissement illicite qui du sort d'un ancien DG de la Jirama et consort. Fanatanjahantena ahitantsika amin'ny pejy fahavalo mikasika ny Jeux des îles. Après 2007, la 11e édition revient à Madagascar. Ary eo amin'ny pejy fahafolo taky ny mahazatra no ahitantsika ny ampahany fandaharana alalino izay mikasika ny famatsiana jiro mandeha amin'ny tohadrando amin'ireo komina ambanivohitra Antananarivo sy ny komina ambanivohitra Beandrarezona ao anatin'ny distrikany Bealala faritra Sofia no horesahana ny mikasika n'izay hita ao amin'ny fandaharana alalino. Isan'ny nahazo ny tetikasa Volfirst Imo ihany koa ny EPP Akadanandrena boribory-tany faharoa tetikasa fampianarana mamboly sy mamokatra ho an'ireo mpianatra Gaëtan Andriatsilava. Ho fisorohana ny tsy fahampiana sy ny tsy fanjarian-tsakafo ary ny fandaozan'ny ankizy ny sekoly, napetraka nanomboka ny volana aogositra 2024 ny tetikasa Volfirst Imo, iarahana miasa amin'ny mpiara-miombonantoka sy ny komunina Antananarivo renivohitra, ka EPP Misasivy eto an-drenivohitra no ametrahana azy.
Isan'ny nisitraka izany ny eto amin'ny EPP Ankadinandriana. Ito toerana ito zany dia zaridaina ambolena legioma sy voankazo samihafa mba hoentina amahanana ny cantine scolaire ny ankizy amin'ny EPP. Tsy vitany amahanana ny cantine scolaire ihany koa ny toerana fa hoentina ihany koa ampianarana ny ankizy ho tia mamboly sy mijery ny fivoaran'ny zavatra ambolena. Ty taona ty aloha zany efa tsy maintsy ho vitaina sekoly anankisivy mitovy amin'izao no andeha ho atao. Ny anaky telo efa vita, ny anankiray ao Nanisana, ny anankiray ao Ambohipo, dia mbola misy anakenina hafa tsy maintsy ho vitaina alohany amin'ny 31 décembre. Misy 327 ny mpianatra eto amin'ny EPP Ankadinandriana. Efa narindra mialoha ny fotoana hikarakaran'ireo mpianatra ny zaridaina sy ny fampianarana mamboly azy ireo. Efa nizaraina tsy nizaraina isaky ny kilasy zany le izy dia alohan'ny fidirana fitsasany dia samy mamita ny tandrify azy avy ny kilasy tsirairay avy. Io zany tsy hoe ny ray kilasy ndray mivoaka eo fa indray fandaminan'le kilasy rehefa fantatra zany hoe reto ny anjarany dia fandaminan'le kilasy hoe ankizy firy isan'andro no mandeha mandray an'izay andraikitra amin'ny resaka fambolena zay. Mety ifandimby le ankizy eo ampianarana amin'izay fa tsy hoe ankizy fixe foana akory. Tombony ho an'ny mpianatra ny fisian'ny tetikasa, tsy eo amin'ny fambolena ihany, atomboka ihany koa ny fiompiana akoho manatody lava. Tena tombony lehibe mihitsy le izy satria zao eto aminay misy cantine scolaire. Zany hoe efa misy omen'ny fanjakana dia anampiana an'izay zavatra izay. Zany hoe somary manamaivana kokoa an'ilay atao manatsara angambany. Raha tena marina hoe manatsara n'ilay sakafo izay ho an'ny mpianatra izy. Resaka atody moa zany no vokarinao dia ny atody fantatsika tsara fa anatin'ny atao hoe sakafo feno tena ilain'ny mpianatra be amin'ny resaka sakafo hohaniny ihany koa ny atody. Manampy betsaka amin'ny fahaizan'ny mpianatra ny tetikasa, manampy ihany koa amin'ny fitazonana azy ireo hamita hatramin'ny farany ny taom-pianarana. Ankoatr'ireo EPP misy asivy izay miatrana ny tetikasa amin'ity taona ity, ampitomboana ny EPP misitraka izany ny taona ho avy. Maresaka iraisam-pirenena any Frantsa noho ny coronavirus miverina tsy fahafahana mivoaka amin'ny alina manomboka ny talata ho avy izao raha ny fanapa-kevitra izay niraisin'ny fitondram-panjakana frantsay fanadina. Manomboka ny talata ho avy izao, miverina tsy fahafahana mivoaka manomboka amin'ny 7 ora alina hatramin'ny 9 ora maraina ny Frantsa raha ny fanapa-kevitra no raisin'ny fitondram-panjakana ny an-toerana nandritra ny fanambarana nataon'ny Prime Ministre Jean Castex omaly. Itsy ankilany, azo atao ny mivezivezy mandritra ny tontolo andro any an-toerana manomboka io talata io. Tsy azo atao kosa ny famorim-bahoaka mandritra ny fetin'ny faran'ny taona raha toa ka azo atao izany mandritra ny fetin'ny krismasy. Tanjon'ny fitondram-panjakana frantsay amin'izany ny fisorohana ny fiparihan'ny valinaretina. Tsy isian'ny fiverenana amin'ny fihibohana andihan'ny fahatelo raha ny fahampitam-baovao. Ankoatr'izay, mihembotra hatramin'ny faha-4 ny volana janoary farafahakeliny ny fahafahan'ireo toerana ara-kolontsaina misokatra ny an-toerana. Tafiditra ao anatin'izany ireo trano fijerena horonan-tsary, ny mozea, ny trano fanaovana hetsika sy ny maro hafa. Manoloana io, mitaraina ireo mpisehatra ara-kolontsaina ny Frantsa, izy ireo izay efa niomana amin'ny fisokafana ho fiatrehina ny fetin'ny krismasy sy ny faran'ny taona. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasitrahany ianao nanaraka izany soava tsara atao tompoko. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit nanolotra anao teo ny vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Ny vidiana entana mihoatra ny 3 ariary fa mety ao anatin'ireo 10 tsara vitana mahazo loka ianao. Ny 24 desambra amin'ny 12 atoandro ny fisarianao amin'ny page Facebook. Ary surprise ho an'ny ankizy avy amin'ny dadabe noelany amin'ny magazay. Dia ho toanantsika ireo kambodin'ny association ACAM amin'ny fanomezana kilalao sy akanjo. Batimax, la qualité au meilleur prix.
vous a présenté Ni Vavo. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.